Mandray anjara mavitrika amin'ny sehatry ny fampandrosoana indrindra fa eny amin'ny tontolo ambanivohitra ny fikambanana hevitra estetika ho fampandrosoana. Raha ny eny Anjakaivo Andohatanjona komina Itosy dia anisan'ireo tetikasa misongadina ny fampiroboroboana ny zanatr'ondro sy ny fampianarana ireo tantsaha teknika vaovao mikasika ny fambolena tongolo. Efa hita taratra ny fivoaran'ny tantsaha eto Anjakaivo Andohatanjona komina Itosy nanomboka nanaova ny fikambanana hevitra estetika ho fampandrosoana asa teto an-toerana ho fanampiana ny tantsaha amin'ny alalan'ny fikarohana sy fampiofanana samihafa. Anisan'ny efa nahitana vokany ny fampiroboroboana ny sehatry ny fiompiana trondro. Sehatra telo no trandrahany ety amin'le fiompiana trondro ny voalohany indrindra satria ety aminay zany misy toerana na dia teritery ihany ara azo anaovana tsara le fiompiana trondro satria fiompiana trondro tena mahavelona tanteraka satria ny angalana nisy io mantsy eo amin'ny raha eny amin'ny ministera zao nalaina zanatrondro ray eo amin'ny 20 sy 100 francs ao nefa io zanatrondro ray io zany miteraka 1 kilo ao anatin'ny vavolana zany hoe miara-manetsa zany aketsa ny ketsa dia ray volana aoriana ny ketsa aleva le zanatrondro mety amin'izay tsara zany le toerana eto aminay aloha. Voalaza fa tsara ny vokatra azo no ny tolo-kevitra avy amin'ny fikambanana hevitra estetika ho fampandrosoana ary misy tafakatratrany amin'ny 4 kilao mihitsy ireo trondro raha atsasa kilao ny kely lanja indrindra. Ny an'ny olana dia ny ady atao amin'ireo mpangalatra ka tsy maintsy hiambenana trano ny dobo. Ireo ankizy eto an-toerana no ampianarina miasa maka ireo trondro ary ny fikambanana hevitra estetika ho fampandrosoana ihany no mividy ny vokatra izay efa misy paka avy eo. Ny karpa, ny tilapia sy ny trondro gasy dia samy hita eto avokoa. Ankoatra ny fiompiana trondro dia mampiofana ireo tantsaha amin'ny volo-tongolo ihany koa eto Anjakaivo Andohatanjona ny fikambanana hevitra estetika ho fampandrosoana ary teknika vaovao no ampiasaina amin'izany izay misy tombony lehibe raha eo amin'ny resaka famokarana no resahana. Tena tombony aloha zany hatreto mitombony rendement satria zao tongolo tony zany zao miakatra soma tsara aveo izy manodidina any amin'ny 6 000 any na toa hoe 5 000 zany ny kilo. Dia reo zany zao reo hitanareo reo folo-kapoka ny nafafinay tamin'iny tany ketsy iny efa voaketsy izy zao reo ndraiky apoka manodidina any amin'ny 400 kilao any mety ahazo 4 tonnes zany reo tongolo reo hatreto 4 tonnes zay zany raha kely dia kely indrindra zany zay hoe 4 tonnes mamoaka any amin'ny 20 millions efa tapitrisa ariary zany ka izay no ampianarana an'le tantsaha ty entin'ny hevitra estetika hoe mba hivoaka ohatran'izay daholo zany le tantsaha fa tsy any amin'ny mamboly misasatra nefa le vokatra tena maivana dia maivana dia ny hevitra estetika raha tsy ahivony dia fandaharana nisy teo amin'ny onjapeo nanomboka ny taona 520 sy 710 fa nanomboka ny taona 720 dia nivadika ho fikambanana izay mikendry ny fampandrosoana ny hevitra estetika ho fampandrosoana.